zay dia tsy ekeniny MDM izany nisy any miandrakandro isan-karazana atretoroa dia mbola tsy tantaratra izany tena fanamafisana olona an'izany fihavanana mamparazantsika malagasy zany. Dia zay ny aingan'ny ity MDM ity, zay no natonga ny tenanay zay mbola tsy tao anatin'ny gouvernement akory tamin'ireny 14 reny nitety any Madagasikara manontolo andao hiavana ary tsy vitany resabe fotsiny fa hoe inona moa dikan'izany atao hoe fametrahana ny fiarahamonina ny fampitsinjo ary ny fametrahana ny fampiroboroboana ny toerana rehetra zay misy atsika tsirairay eo anatin'izany fitsinjovana ny maha-olona satria ny olona no maha-firenena ny firenena, ny olona no mahampiavaka ny firenena iray amin'ny firenena sasany, ny olona no mahatonga ny fampiroboroboana zay irininy isa-tokantrano, ny olona mahatonga ny taranaka manjafy hovanona ary ny olona koa mahatonga an'izany firoboroboka lasa irininy firenena hafa ny fampiroboroboana miainga amin'ny ezakitsika samytsika ihany aloha zay vao mitady fanampiana avy amin'ny velany. Zany no tokony masaka ao an-tsaintsika tsirairay tompoko lahy sy tompoko vavy. Ahoana ny atao? Ny voalohany aloha dia izany fihavanana zany dia mahatsiaro fa raha tsy mitambatra eo amin'izay zavatra kendrena rehetra na inona io na inona dia tsy ho tanteraka. Mazava tsara reny fomba fitenintsika reny hoe ny misaraka fasika fa rehefa mitambatra dia vato. Rehefa mivoy an'izany tsy kelikely nandeha ny taona ny volana dia tonga amin'izao tanjona zao tsika dia ny soatoavana mamalagasy zany ny tena dikan'izany rehetrarehetra zany satria ny fihavanana tsy tongatonga foana lovana hatrany amin'ny razambe zany ary zay ny mahatonga hoe ny voaloha karena zay ahafahantsika mitsinjo no avy dia mifanajana ny soatoavana mamalagasy ary ny fanajana ny soatoavana mamalagasy zany a dia izay indrindra no natonga anay hoe andaotsika re amandre zay ny zakany mafy tany aloha mahafantatra aloha ny fahadisoana zay nataontsika fa tsy sanatry ny vava akory ka tsy manisy ny fahadisoana nataontsika oka nefa ho raisina ny fahadisoana sy ny lesoka rehetra nataona tany aloha mba ho anatsarana kosa ny taranaka ho avy rehetra. Zay ny tonga n'le hoe soatoavana malagasy voalohany dia hoe tanora maro ireo no avy ny firenena raha ny eto amintsika eto Madagasikara dia eo amin'ny 900 mahery aza zao no tanora, ny 700 sisa ny ohatraohatratsika reto ohatranay reto mantsy fa tsy hoe ohatraohatratsika tonton sona mo tsy bebe loatra vitsivitsy ihany angamba kosa mba roa isan-jato angamba ka zay le traiky efa nanany zahay zay efa mainty molary dia izay eny tianay mpitaina aminareo ka mba hazahoana zany fahendreny zany dia aza teny mahay mainka loatra fa aleo aloha zahay zay manana didy sy andraikitra amin'ny maray aman-dreny anay ikilokolo anareo tsy sanatry ny vava ny fikarakarany ray aman-dreny ny fahasairana ny ray aman-dreny ny fikaroana atsero mamorona ny tsy misy mba hamelomana ny vady aman-janaka mba hipiatsana ho avy tsaratsara kokoa
ho an'ny zanaka. Ary ataoko angamba fa ny ray aman-dreny dia mirehareha fatratra ary tantara eo amin'ny mpiaramonina mihitsy ara hoe tafita ny zanako, tafita ny zanako. Zany faniriny ny ray aman-dreny tsirairay, tsy misy afaky hitsipaka an'izany na iray aza ireto ray aman-dreny reto. Ka soatoavana voalohany zany a tiako ho azotsika nareo tanora dia ajaho ny ray aman-dreny. Ary misy kio ny teny ao anatin'izany atao hoe fametrahana fihavanana zany dia satria mahatsapa ny tanora rehefa tafita, fa noho neny sy dada no natafita, noho neny sy dada nazahoako ty asy ty, noho neny sy dada natonga anisany tena hoe malaza ny firenena, noho neny sy dada natonga artiste malaza be, na mpanoratra malaza be, na mpanao politika maninona moa zany malaza koa. Ary nosetriny zany aminareo dia hoe mivalom-babena, mahaiza mamalim-babena rehefa tafity nareo, fa sanatiavana tsy misy malagasy na iray ka tafita ka aniratsira ray aman-dreny, tsy azo atao zany. Amaray aman-dreny any no mahatonga milazan'izany rehetrarehetra zany. Mbola hoisy karazana débat moa ataontsika rehefa eo zay vao tena hiditra am'izay amin'ny mitsipiriny hoe zao ny dikan'izany atao hoe démocratie zany, zao ny dikany andraisantsika anjara andraikitra itsika tanora, izao a ny fomba azahoantsika mandray andraikitra, satria mianatra tsika, miezatra tsika. Ny anjaratsika dia miezaka no tafita amin'ny fianarana, fa anjaran'ireo ray aman-dreny kosa na mpitatana dia rehefa mivoaka zay dia mba mahazo asa tandrifiny ny anaranay tsirairay. Zay ny tanjona koa ato anatin'ny MTM hoe tsy ampianarana fotsiny nareo, fa avy hatrany zay dia efa mieritreritra hoe miasa efa miandry anareo raha vo azonareo ny diplômanareo. Zany ny tanjona mitsinjo ny maha-olona. Ary eo anatin'izany dia napetraka mazava tsara ny atao hoe ahoana tetika eo amin'ny fampianarana, satria tsy maintsy miainga amin'izay aloha voalohany politique de l'éducation. Ary zany politique de l'éducation zany dia tena misy fanovana mahery vaika ny tiatsika apetraka ho an'ny hoaviny ty fireneny ty, ho an'ny hoaviny tanora, fa manomboka alohan'izany rehetrarehetra zany dia jerentsika aloha hoe inona nefa ny zavatra tsy mety amin'izao fotoana. Ny anjara brikiny MDM rehefa tonga eo dia hoe andao aloha ny fram tonga dia vetrany dia ampidirina ho mpiasa raikitra zay, satria tsy afaka eritreritra isika azo fiofanana vanina raha tsy manana mpampianatra mendrika sy tena atao hoe fanandrify amin'ny etahitantsika ato anatin'ny MDM. Zao a betsaka ny tanora tsy anasa, ndray aman-dreny rehefa mitaintaina hoe ahoana ny ampianarana ty zanaka ty, dia zay tanora hitany eo no samboriny hoe ao rehefa dia zay ray aman-dreny ny antoka anao fa mba hampianaro re ty zanaka ty. Reo tanora zay manana diplôma kely kanefa tsy nahazo asa dia eny ary atao akory moa fa matoa ny ao amin'ny tanàna ny ankizy tsy mianatra fa noho ny tsy fananana koa angamba, dia indraindray aza le fanomezana antoka n'le mpampianatra kely, le tanora zay tena hoe mazoto andeha mpianatra ny zanatsika, tsisy indray ny vola amena an'ireo ankizy mpampianatra ireo. Dia manjary zany sady miandry dia nefa rana aza dia ohatra ny akosy no atao karaman'le mpampianatra na fotsim-bary kely any amin'ny faraka. Tsy mety ho atsika zany
fa voalohany andrasiantsika ny fitondrana dia voalohany ataontsika dia karakarainy reto mpampianatra reto ary ny framo dia tsy maintsy ao anatin'izany fampiroboroboana ny tsizony mahaolona zany a mazava ho azy tsy resaka fampianarana ihany fa ahoana ny azahoana vatana tomaty, azahoana saina matsilo dia tafiditra zany a ny politika ny fahasalamam-bahoaka. Tsy maintsy ataontsika ny fahasalamam-bahoaka ary ny dokotera no manatona ny vahoaka fa tsy ny vahoaka koa no manatona ny dokotera. Dikan'izay dia hoe fiarahamonina ifampitsijoro ary andraikitry ny fanjakana eo amin'ny toerana zay tsy misy dokotera, eo amin'ny toerana zay tsy misy dispensaire na hôpitaly na centre de santé de base no mamorona na tsy misy ara dia tsy maintsy foronina fa hampanatony ny vahoaka fa aza atao tarafina fotsiny aty an-tanan-dehibe ka manjary ohatra ny jerepotsiny. Ary zao koa zavatra ho an'ireo tanora zay mianatra dokotera ka votom-pinoana amin'ny foto-kevy-dehibe zay voizina atao anatin'ny MDM dia na inona ny fahaiza dokotera izy na lasa professeur mihitsy aza dia ny zavatra atao atsainy voalohany dia hoe aza mianonanona fotsiny mipetraka amin'ny hôpitaly tsara tarehy eto aty an-tanan-dehibe fa andana mandeha any amin'ny ambany vohitra ary mifanosina amin'ny vahoaka zany ny ilana ny fianarana zay natao anao fa tsy hoe hipetraka fotsiny eto. Zay koa ny anisany tanjona zay tiantsika apetraka. Ary zany ndraiky zany dia ao anatin'ny fanajana tanteraka ny tontolo iainana. Fa ny zavatra mahatsikaiky amin'izao fotoana ary tena mahatsiravina ary zay koa dia arenitsika mba hahafahantsika mametraka ny politika ny fampianarana, mba hahafahantsika manatanteraka an'izany hoe politika ny fahasalamam-bahoaka, mba hahafahantsika mametraka an'izany atao fanajana ny tontolo iainana, mba hahafahantsika mijery ny fomba rehetra zay azahoany ny tanora rehetra sy ny tsianasa asa dia andao hiady amin'ity tsy fandriam-pahalemana zay tena manapotrotraka ity. Ary zany koa dia efa voadinika lalina tao anatin'ny kongresy. Saotra antsika rehetra zay any amin'ireo faritra rehetra zay voatonona teo tonga tao nanatrika andreny Zakabe nataontsika ireny fa tena niainga tamin'izany fiainona ny tsirairay no nametrahantsika ny tetikasa zay ataontsika amin'ny 4e république. Niainga tamin'ny fanakaloza-kevitra sy ny sisa no hoentitsika miatrika ny fifidianana. Miainga amin'izany koa ny afantarantsika fa na dia iray ary sika dia misy ihany araky ny faritra mahasamihafa atsika. Kanefa zany fahasamihafa zany a dia entitsika na mafisana orona indrindraindrindra ny firaisan-kinatsika rehetrarehetra ary zay no natonga anay koa nametraka tao anatin'ny dinihana tamin'izany kongresy zany no hoe décentralisation effective. Ao koraisintsika tanana ho antsika rehetra zay mifaritra misy atsika itsika ihany mandraisan'ny tanana no avitsika ny ampiroborobo faritra misy atsika. Zay ny dikan'ilay hoe décentralisation. Ao anatin'ny fanajana tanteraka ny fanjakana tandalana tsy ho an'ny olona entina ihany fa ho an'ny mpitondra koa dia mila fiofanana lalina satria iarahantsika mijery zava-misy amin'izao fotoana ohatra ny kitoto zavatra atao nefa olombelona no entina, ohatra ny kisendrasendra dolo ny zavatra atao nefa ho avy ny firenena anjereny. Zany a ao anatin'ny saina ny MDM ka ho ia hoe tamin'iny kongresy iny dia tsy teny betsaka fa inona moa ny atao hoe MDM. Voalohany aloha dia hoe mientana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara.
fa tadidio tsara M dia miaina, dia mandinika. Zay koa ny MDM. Ny MDM koa dia hoe mandray dia mamakafaka. Ny MDM koa dia hoe misaina dia mamolavola. Ary ny MDM koa dia miteny hoe mandalina dia manatanteraka ary manentana dia mitarika. Zay postulaty tovovavy no ataontsika koa ato anatin'ny MDM. Ary eto dia mampiseho aminareo ny fiarabako ary fisaorako fakatelemana noho ny reny etaeta zay natao tao amin'ny congrès io. Dia mbola mafisiko zany eto Paibe Maso fa nanaika irotsaka ifaninana au président de la République. Elavelona ny MDM ho an'ny tanora ho avy ny fireneny ty tanora vanona ary tondra avo dia avo fanevana zany Madagasikara mametraka ny atao hoe fampiroboroboana mitsinjo ny maolona ary koa mametraka zany atao hoe fihavanana satria tsy manana fahavalo isika raha fa tsy ny fahantrano. Ehaka ho an'ny filoha nasional'ny MDM raha sitraka